Miarabantsika rehetra indray amin'izao zoma fa 17 ny volana Desambra 2024 izao. Eto am-piandrasana Samirivo ity valina kivarovarom-pifidianana ity isika vahoaka malagasy. Ka amin'izao faraparan'ny taona 2024 efa madiva ifarana afaka efatrandro izao dia lasa ny eritreritra manoloana izao gabo raraka tanteraka tsy roa aman-tany misy eo amin'ny fitantanana ny firenena malagasy izao. Resaka fifidianana, resaka trafika maizina, resaka jiro, resaka rano, resaka haitany, zavotany tsy hay intsony ny olana mipetraka amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Angalarina ny harem-pirenena, angalarina ny vato nalatsatsika izay nomena ireo candidat-mpanjakana izay olona tsy nividintsika velively ka ho tendrena tsy andrarina ho ben'ny tanàna. Zany hoe ben'ny tanàna sady tsy ara-dalàna, illégal, no ben'ny tanàna tsy légitime satria tsy ankatoavin'ny vahoaka, tsy lanin'ny vahoaka zany raha ny tena marina. Ka tsy vitan'ny fangalana kery ny fahefana fotsiny izao zava-mitranga izao fa fisakanana ny vahoaka zay maro anisa, fisakanana azy tsy ho afaka handray an-tanana ny fiainany, tsy afaka handray an-tanana ny fiainany ankehitriny manoloana izao fahasahiranana lalina izao tsy afaka handray an-tanana ny hoaviny. Zany dia vokatry ny alabato sesilany izay efa niainantsika nanomboka ny taona 2024. Ka ny olona tsy nifidiana izay mpiray petsapetsa amin'ny fanjakana no omena ny toerana, ka vokatr'izany dia tsy haino velively ny vahoaka malagasy ireny olona ireny, ary tsy hanatanteraka ny etaetany. Ka izany no ataon'ity fitondrana tsy ara-dalàna ity dia mba hitohizan'ny politika malotony, ka tsy hitondra vahaolana fa vao mainka ampitombo ny fahasahiranana izao fifidianana fosika angalarina izao. Zavatra roa dia reto no vokatr'izay fifidianana tsy marina izay. Voalohany dia ny famonoana ny olom-pirenena, satria ny zo no maha olom-pirenena antsika, ary ny zo fototra lehibe indrindra amin'ny zo fototra rehetra dia ny fahafahana mifidy malalaka. Zay le tena fahafahana, fototry ny fahafahana marina zany. Ka rehefa tsy afaka mifidy malalaka isika dia tsy afaka maneho hevitra izany, tsy afaka miteny
amin'ny alalan'ny vato alatsatsika satria le vato alatsatsika dia avadika zavatra hafa angalarina. Ka olona iray dia vato iray, zay ny tokony ho izy. Zany hoe ohatra ray tena mampalahelo ny tranga zay isariako ny saitsika zany tranga tamin'iny fifidianana iny nisy ny joro vavolombelona hoe tonga ilay ramatoa ny sahirana nandeha anefany didy tonga teo am'lohany tao amin'ny bureau-pifidianana dia efa nisy nanao soni teo amin'ny toerany, zany hoe efa nisy olona nifidy teo amin'ny toerany. Zay le hoe famonoana ny safidy. Ka ireo vato tsy izy rehetrarehetra ampidirina rehetra ireo zany dia famonoana ny safiditsika daholo tamin'ny resaka doublon teo aloha efa zavatra manapitrisany. Ty resaka manalina indray ka rehefa tsy afaka mifidy zany de tsy afaka miteny. Ary naman'ny tsy olom-pirenena Verzo rehefa tsy afaka miteny sy maneho hevitra satria invisibilisena, atao ohatrany tsy misy. Ka ny mampalahelo de ny olom-pirenena fidy zay tena izy tena ara-dalàna, zany hoe olona misy tanteraka, atao tsy misy. Fa ny tsy misy de ireo doublon, ireo ordonnance no atao misy. Zava-doza mamoa tantana izany toe-javatra zany, ka izany mahatonga ny savorovoro ankehitriny zao. Ka ny valim-pifidianana azo amin'ny tsirarina ohatr'izany, zany hoe io valim-pifidianana vonjimaiky io de tsy azo ekena velively fa tokony ahitsy, tokony tsaraina, tokony gadraina raha voapirofo fa meloka marina zay olona tompon'andraikitra nahatonga izao alabato tsiroa amantany, osoka tsiroa amantany tamin'ny fifidianana be ny tanàna manerana amin'ny Madagasikara izao. Ka fitaovana fitsarana simba, zany hoe mizana simba, truqué hozy izy ny fitenenana, notrikena zany hoe natao fananiana tsy amme lanja marina, tsy azo antoko zany amoaka ny tena safidy marina, zany hoe diso tanteraka iny valim-pifidianana vonjimaika iny. Tena vonjimaika araka ny fitenenana azy mihitsy, vonjy-tavanandro. Ka ireo olona tao anatin'ny rafitra nanao zay nikirakira ireny dia ny mpiasan'ny CENI, zany hoe i Damarsena no chef de bande. Izy no laharana voalohany tompon'andraikitra an'ireny zavatra tsy manjary rehetra ireny, na ilaza inona izy na ilaza inona, rehefa izy no lehibe de izy zany ny tompon'andraikitra voalohany. Ka ao koa ireo mpitsara eny amin'ny tribunaly zay nitotona masaka ireny ordonnance ireny, ary antenaina koa fa mbola hitsipaka ireo fitoriana rehetra zay napetraka tao aorianan'iny fifidianana valim-pifidianana diso iny. Reny olona reny zany dia reny no mpamosavy be mamorika ny firenena, mamono ny fahamarinana.
nefa mpiasam-bahoaka, mpiasam-panjakana, zany hoe fonctionnaire zay hiaran'ny lalàna koa reny olo reny, fa tsy afaka hialangalana arovan'ity fitondrana tsy manjary ity satria ataony fitaovana. Fantany tsara nanaova ny fianianana ny resaka fanajana ny marina amin'ny toerana ambony iankinan'ny aim-pirenena ohatr'ireny, ka eloka be vava, zany hoe crime, ny fanitsakitsahana ny zo fototra, zo fototry ny olom-pirenena, ary koa ny fanovana tsy ara-dalàna ny voka-pifidianana, zany ny atao hoe viole des droits fondamentaux de manière arbitraire, zany hoe tena eloka be vava eo anatrehan'ny lalàna izany. Ka vokany dia tsy manan-kery iny valim-pifidianana vonjomaika diso tanteraka sy tsy marina iny, ary tokony ho tsaraina ireo mpandika lalàna. Efa marobe ireo porofo reny raha nanahity reny, reny savorivory teny amin'ny toeram-pifidianana teny amin'ny bureau de vote reny, ny fanovanan'ny PV soratra rakitsoratra teny amin'ny SRMV sy ny PV an'ny CENI zay ninina navadika antsoina ny valim-pifidianana, ary vavolombelona mitohaka amin'ny tendany koa ireny voka-pifidianana ny voka tsy nahy ireny. Nisy roa izy, ny ray le tena izy, ny ray ilay nanaovana copier-coller de novaina namboarimarina, ka mangataka ny fitsarana anao ny asany, fa izany no anaraman'ny vahoaka anareo. Ny fitsarana zay tokony aleo tena araky ny lalam-panorenana, ka tsy ekena izao fahanginany zao manoloana izao zavatra tsy rariny, mampisavorovoro, manakorotana ary mamodoza ny filaminana eto amin'ny firenena malagasy izao. Ka ny fanginan'ny fitsarana zay efa fantatra fa voatsindry dia manome alalana any Cédric Rajoelina anindry ny rafi-pitsarana, ny rafi-pitsarana manontolo hatrany amin'ny faratampony indrindra, ny HCC zany, ka hatrany amin'ny tribonaly. Zay le atao hoe mainmise, zany hoe manindry. Ravatomanga moa ny tena lazaina fa isan'ny tena mpanindry an'io fitsarana io, fa izy olona tsinitsininy, olona tsy voafidy, olona misavika fitondrana fotsiny. Ka ny tompon'andraikitra aloha de tsisy miala amin'ny Cédric, izy misorotena ho lanim-bahoaka. Fa raha izao fomba maloto zao nefa natao hatramin'izay dia miala tsiny fa sady tsy ara-dalàna, illégal no tsy légitime ny fahefana
ary tsy mendrika azy zany toerana filoham-pirenena zany. Ka ny fitsarana no ataon'ny fitaovana fakanakeriny ny fahefana, fibotona ny fahefana sy fandrobana ny fahefana rehetra, ny ambaratonga-pahefana rehetra, zany hoe concentration des pouvoirs, ahafahany manao izao didiko felehibe efa zary jadona izao. Ary koa zay tsinginina mbola ampihiny tsindry amin'ny tafibahoaka satria tsy vita amin'ny fitsarana, zay eo no amitsiny ny zavatra maloto, fa eo koa ny tafibahoaka zay amin'ny retany tsy maintsy anekena ny zavatra tsy marina amin'ny herisetra miaramila, ny orooro, ny tahotra, ny fanagadrana, ny fisamborana, fa ampy izay tokony hijoro isika tsy anaiky izany intsony. Fa raha mbola milefitra isika andefitra manana ny rariny isika dia tsy hijanona mandrakizay izao tsy rariny menjady amin'ny firenentsika izao, ka tsy ekena hatramin'ny farany tsy rariny, ko takiana ny famitsorana tsy misy atakandro ireo olona tsy manatsiny zay lanceur d'alerte, zany hoe namoaka vaovao zay hitany ary mitombona sy marina fotsiny, nanao azo lava hoy ny any amin'ny faritra atsimo rehefa manao alerta, rehefa tonga amin'ny mpangalatr'omby, nanao azo lava momba ny raha maloto mpifidianana zay hitapoko hitapirenena ireny, fa tsy nisy olona namorona ka isa ilaza ohatry ity nga jambany tsy fantatry ity le BNCNI, fa sady tsy nahita hony izy ny tsy nahare reny olona ordonnance tsy ara-dalàna efa enin'alina nomeny alalana hifidy ireny mody fanina. Ka manaraka izany de tokony toriana, gadraina avokoa ireo nanao eloka, na izy na iza nanodidina n'iny fifidianana sy valim-pifidianana iny, zay nanitsakitsaka sy namono ny zo fototra de ny fahalalahana mifidy malalaka eo amin'ny olom-pirenena. Fahatelo de foanana iny valim-pifidianana diso tanteraka, resaka valim-pifidianana vonjomaika, mila ariana any amin'ny adabo, any amin'ny poubelle. Marina fa tsy teto Antananarivo renivohitra ihany no nisy an'ireny alatra be vavy reny, fa nanerana ny renivohim-paritra enina. Tsy lazaina intsony moa zany ny any amin'ny tany lavitra andriana rehetra any, fa tena nanao zay danin'ny kibony ny CENI sy ny tribonaly nampandany ny candidat-mpanjakana mba angalana izy ireo ny ben'ny tanàna rehetra manerana ny nosy. Ka tokony raha ny tokony ho izy zany de disqualifiena, mihitsana avy hatrany ireny candidat-mpanjakana rehetra lany tamin'ny tsy rariny tsy ara-dalàna ireny, ary ny vahaolana raha manana an'izay volonté politique
fahasahina maneho ny mangarary izay ny seni dia ny confrontation tanteraka ireo vatom-pifidianana rehetra, zany hoe ny vaton'ny candidat tsirairay avy. Zavatra vita azo atao soapatsara zany isaky ny renivohim-paritra, satria amin'ireny renivohim-paritra reny ihany no tena misy ny enjeu amin'ny resaka fangalana fahefana. Ka manana 30 andro ny seni amin'izany, malalaka mihitsy zany, ampitoviana ireo PV zay avy any amin'ny SRMV, avy any amin'ny bureau-pifidianana sy ny PV avy any amin'ny seni, ary ampitoviana ireo vato tsirairay raha tsy maintsy ilaina. Fa izy aloha tsy hiditra amin'izay satria porofo tsotra sy mazava, zay ihany no porofo mazava ahafahana manamarina fa tena nandresy marina ireo candidat mpanjakana. Ka iaraha malala fa tsy azo arovana ny alatra be vava nataon'zareo tamin'ny alalan'ny doublon sy ty resaka ordonnance ty, ka tsy hiditra amin'izay noviana zareo fa avy de anao ambiletra ohatran'ny mahazatra anao valim-pifidianana ofisialy aniny valim-pifidianana diso tanteraka iny teto Antananarivo renivohitra no tiako lazaina. Ny tany Toamasina koa torak'izay, ny tany Toliara tamin'ny Mahajanga. Ka iarahana malala fa ny olana de io fitsarana io zay voageja tanteraka, ka miantso ny tafika hijoro hiaro ny lalam-panorenana, zany hoe hiaro ny ara-dalàna, hiaro ny rarina sy ny marina mba ho fitsimbinana ny tombotsoa iombonana, ny tombotsoa amboniny firenena, zany hoe ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka. Ka rehefa tsy anao ny tafika de misy ny atao hoe polisy militaire. Raha tsy anao ny polisy de misy ny atao hoe polisy de polisy, rehefa mbola rafitra tsy maintsy misy an'izany rehefa rafitra miaramila. Ka ny polisy militaire sy ny polisy dia tsy iza fa ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka malagasy maso mandidy, tompon'ny fahefana ary mamehy fahefana rehetra misy eto amin'ny tany firenena malagasy. Ka mila averina tany tandalany zany Madagasikara, ka isika vahoaka malagasy ihany no erany. Atraiza ny fahavononantsika sy ny fahasahintsika hiaro ny zontsika. Tena maso mandidy anapirofo sy ampiseho fa tena maso mandidy tokoa ny vahoaka. Ka ny rariana dia tsy ho tonga amin'izany fa andrainy andraikiny ny HCC. Efa tsy ekena intsony le mitombona fa tsy azo raisina, satria ho avy indrainga io amin'ny angady sy ny arona rehefa irongatra ny olona andà
sy anohitra zay valim-pifidianana ofisialy zay tsy ho rariny tsy marina eo. Ka mialohany tokony eritreritra ny lehiben'ny HCC zany, mialohan'ny anesorany ny vahoaka aminy ny fahefa-pitsarana zay nomena azy, andraikitra nomena azy, kanefa ho ataony tsinitsininy. Ka engany ho tahin'Andriamanitra ity tanindrazantsika ity, ka ho erendoza sy mba hiverina amin'ny laoniny ho tany tandalana, ho tena tany tandalana marina, ampilaminana sy ampahendrena i Madagasikara, ka ampiarina ny lalàna manan-kery mba hiarovana sy hamoahana ny valim-pifidianana marina araky ny tena safidim-bahoaka marina, ka ho lasan'ny taona 2024 iny ny ratsy rehetra, ka taona vaovao 2024 anjakan'ny fahamarinana sy ny firahalahiana, hisy ny fitovian'ny malagasy rehetra eo anatrehan'ny lalàna, zany hoe fitsarana, mba hisy fitsarana mahaleo tena marina sy maefa hitandro izay fitoviana izay, ka mba hiaina ampiadanana, ampahalalahana, tsy misy teritery na inona sy ampilaminana ny vahoaka malagasy tsy mandady arina, mba hirahina, hiara-iasa, ampandrosoana ity tany mamitsika ity, tsy misy afa-tsy ny firaisan-kina sy ny fiaraha-miasa no ahafahantsika lalatokana mandeha amin'izany fandrosoana izany sy ny fahafahana, satria rehefa tsy afaka ny fanaja isika samy sika, tsy afaka ny fampitondra ohatry ny mpirahalahy, dia ifandripaka, ifanaritaka, sahala migaigy ary sanatria ifamono toerana eto arany ny efarany. Ka irariana fa hiaraka hiverina izay firahalahiana sy fankatiavana eo amin'ny samy malagasy izay, hiaro, anasoa, ampiroborobo ary trandraka amin'ny ara-dalàna, andrariny ary ampahamarinana anatin'ny mangarahara fehizay ireo harem-pirenena zay CCE nananantsika, petraka eo ambony harenitsika fa fahadiran'ovana manitra indrindra eto ambonin'ny tany, voadidina ranomasina isika fa mangetaeta, tsy misy rano, mangetaeta ambony lakana noho ny fitantanana tsy ara-drarina. Ka ho lasa azo ny anjara masoandrony ny malagasy tsirairay avy, mba ho hitantaratra amin'ny fiainana sy hatrany amin'ny lanintsika tsirairay avy izay harem-pirenentsika izay, fa tsy ho atao tantely afa-drakotra, jerem-potsiny, angalarin'ny hafa, mivoaka antsokosoko ny tanindrazantsika, ka ho taona zinany
ny taona 5 ao lasa nofo ratsy ny delestazy, ny fairano ary zao alabato izao fa mba hiaina amin'ny rariny sy ny marina isika menakavy, ka dia manaova fety faran'ny taona mahafinaritra daholo tompoky lahy sy tompoky vavy, ary manao mandram-peony indray amin'ny herintaona afaka efatr'andro, afaka herinandro zany de higadona ny 2024 ka samy ho tratra ny farany daholo. Samy ten'Andriamanitra mandram-peony indray tompoky lahy sy tompoky vavy.